miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo dia manomana hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanany Tompo amintsika mandrakariva andeha hivavaka isika. Jehovahandriamanitra iray io tsy mitsahatra ny misaotra mitera ary mankalaza ny anarinao izahay, satria Andriamanitra be fitiavana sy be famondram-po ianao, tsy mitahiry fa tezerana taminay, mbola manome ny tombon'androm-pahavelomana aminay ary na mitsahatra ny loza na dia tsy mbola miala tanteraka ary izany zavatra izany, ary eo anatin'izany indrindra no ialany honenina aminay mba tsy tonga anay anjeny ny andro lava, fa tonga anay kosa hamantatra ny toe-javatra misy rehetrarehetra sy ny feonao amin'ny alalan'ny zavatra mitranga, satria fantatray tokoa fa antongotra ny fiafaran'ny tantara ianao tsy mijoro tompony teny farany, ry izany indrindra no mahatonga anao mampitsahatra ny loza, satria mariky ny famondram-ponao lehibe izany mba tonga anay todika amin'ny tenanay sy mandraisanay fanapahan-kevitra hivelona tanteraka aminao, tsy tsahatra ny vavaka sy talao mba ho famonjenao anay eto amin'ity fiainana ity, ary mba azomonay antoka ny fiainana mandrakizay. Mangataka ny fanahinao masina mba hiasanay irindray anatin'izao teny fampaherezana izao ho an'ny olonao izay mandrezo ohatr'izao, satria ny teninao Tompo marina mandrakariva ary natao ho an'ny olona rehetra izay velona eto amin'ity izao tontolo izao ity. Araka ny teninao tsy sitrako tokoa mahafatesan-dratsy fanaovana mba ilana amin'ny lalan'ny ratsy mba ho velona izy, ary tsy manavaka ianao Tompo fa ny iza mandre ny teninao ka tapa-kevitra ny verina tanteraka aminao dia mbola ao anatin'ny fialana honenina izao, ary dia matoky sy mino fa reny rehetra ireny dia mbola ho raisinao ka ho isan'izay zotra ny lalam-pamonjena, dia tario lalana indray izay amin'izao fotoana foizerana izao dia ny voninahitra ao amin'ny maseho mandrakariva amin'ny anaranao Jesosy, amen. Ao anatin'izao teny fampaherezana izao indray no ahafahantsika miaraka mipifaliana mandraindray ny afatr'Andriamanitra mba ho fampaherezana atsika, satria tsy mitsahatra ny mamerimberina ao anatin'izao teny fampaherezana izao, fa ny zavatra rehetra mitranga manerina an'izao tontolo izao iainantsika andavanandro dia misy feon'Andriamanitra avokoa izay mitaona antsika mba hitodika aminy, hahatonga antsika tsy hifikotra amin'ny zavatra mandalo na hanantena fiadanana eto amin'ity izao tontolo izao ity, fa mbola misy ny fiainana mandrakizay izay fa homanin'Andriamanitra ho antsika, satria na mino ny olona na tsy mino dia Andriamanitra no tsy maintsy ho tompony teny farany. Misy ny fotoana voatendron'Andriamanitra izay ataperan'ity izao tontolo izao ity, ary tsisy afa-miala amin'izany ny zanak'olombelona rehetra, tsy mampanenina ny mamerina n'izany teny izany hoe tsy maintsy handalo amin'ny fahafatesana avokoa, tsy maintsy hitsangana amin'ny maty avokoa, tsy maintsy ho velona mandrakizay avokoa na ratsy na tsara, ary izay indrindra no mampatahotra, satria miankina amin'ny izay ataontsika amin'izao androm-pahavelomantsika izao no tsy maintsy efarantsika any am-parany. Tsy ho lava resaka tsika fa misaotra an'Andriamanitra lehibe dia lehibe, satria hita mamaly vavaka isan'andro izy, na dia tsy mbola miala ary ny loza izay mitraika manerina an'izao tontolo izao, indrindra eto amin'ny firenentsika. Ary eo anatrehan'izany afaka milaza tsika hoe mizotra amin'ny lalam-pamonjena, mizotra amin'ny lalan'ny fandresena, izay nefa ny tokony ho tandremana, satria manoloana ny fepetra rehetra izay miraisina na manerina an'izao tontolo izao, na teo nivon'ny firenena na teo nivon'ny isam-piangonana, tsy hoe tao anatin'ireny loza ireny no manaja tanteraka ny fepetra, fa araka ny nambarantsika hoe nataon'Andriamanitra fitaovana fotsiny ireny mba hitaizana antsika,
bananantsika n'ilay toetra miambina mandrakariva, miomana mandrakariva, manoloana ny loza izay tranga, satria ny vanim-potoana melohan'ny farany, araka ny nambarantsika teto dia vanim-potoana hitranganana ny fahoriana maro isan-karazany, ny arety mandringana, ny mosary, ny ady, ary izany rehetrarehetra izany mampiseho ny alehibe ny famondram-pon'Andriamanitra, tsy hoe mahafaly akory ny hipoiran'ny loza sy ny zavatra maro tahaka an'ireny. Fanambaran'Andriamanitra dia mimelomba ahafahantsika miomana, ary anisan'ny zavatra nazavaintsika teto ny Amosa 5:20, indro avy ny andro izay ahatongavan'ny mosary eto amin'ity zao tontolo izao ity. Isy zava-manahirana, isy zavatsarotra tsy maintsy andalovana, isy mosary izy kanefa tsy fanirikanina na hitahitan-drano, fa faniriana ndre ny tenin'i Jehova. Hivezivezy ny olona amin'izany, fa voalaza ny soratra masina hoe hitady ny tenin'i Jehova izy amin'izay vanim-potoana izay, fa tsy hahita satria inona ny antony? Tamin'ny vanim-potoana mety tsy nandray ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra, kanefa ho tsapany olona ihany any aparany ihany hoe marina ny tenin'Andriamanitra. Ary amin'izay vanim-potoana izay maro ny olona no miazakazaka tena hitady amin'izay ny famarinana hoe inona no ataonay mba ho vonjena, fa tsy azo atao tsony amin'izay vanim-potoana izay, satria izay le fahataperana ny famoram-pon'Andriamanitra ary miombravara ny Jesosy Kristy. Kanefa ny filazan'Andriamanitra zavatra hitranga meloa, mosary ozy, mba hatonga antsika hiomana tahaka an'izay zavatra mitranga hitantsika teto amin'ity zao tontolo izao ity. Mitranga teto amin'ny firenena rehefa nanomboka ny valanaretina niatra niditra tamin'ny fiboana, maro ny olona nanangona ny sakafo, nanao provision mihitsy mba hoentina miatrika ny zavatsarotra izay tsy maintsy andalovana. Ary izay koa ny toe-panahy tian'Andriamanitra ho takatritsika, satria ao anatin'izao valim-bavaka izao tsy midika akory fa tsisy tsony ny zavatra manahirana, fa tsy maintsy isy izy io, fa rehefa tena raiky tapisaka ao anatin'ny fosiny fanahintsika ilay toetra miambina mandrakariva, ilay toetra mitandrina, satria tampoka natongavany loza, ary tsy vitan'ny loza fotsiny fa araka ny nambarantsika io ho tampoka koa ny fiavian'ny kristiana amin'ny rao an-lanitra. Kanefa dia nambarany dia mimeloa ao anatin'ny baiboly, maniraka ny mpaminamina izy, maniraka ny olona izy hitory ny filazantsara mba hampiomana ny olona hoe tsy maintsy isy izany zavatra rehetrarehetra izany, dia mba hatonga ny olona hanangona provision ara-baky teny izany, satria rehefa tonga tokoa ny loza mety tena miatra lavitra noho ny zavatra mitranga teo aloha ny zavatra hiatra amintsika, miatra lavitra noho ny fiboana nandalovantsika ny zavatra anjoantsika amin'izay vanim-potoana izay. Kanefa efa nambaran'ny soratra masina fa tsy maintsy isy izany, dia dian'izao dia efa manomboka manao an'izay provision izay, naroviana ny tonga ny loza, tsy ampozina no tonga avan'izany rehetrarehetra izany. Fa ny zavatra tena kendren'Andriamanitra nefa ao anatin'ny hafatra sy ny fanairana rehetra manerina an'ity zao tontolo izao ity, dia ilay provision ara-panahy mihitsy ny tenin'Andriamanitra mba ho takatry ny olona hoe dia ny mbola misy fotoana mety reo olona, dia zao raiso ny famarinan'ny tenin'Andriamanitra mba tsy hahatonga antsika nenina, fa ho resy lahatra ihanytsika ho ariana kely hoe tena marina izay voalazan'ny tenin'Andriamanitra, marina ny zavatra resy ny fampitandremana rehetra izay nomena. Kanefa rehefa tsy manana vatsitsika hoentina miatrika an'izany, dia ho ringana, ho tonga amin'ny fahaverezana mandrakizay. Ary izay no mahatonga antsika miresaka hoe tsy hoe efa miroso amin'ny fandresentsika, dia hoe mitsahatra ny fanajana ny fepetra rehetrarehetra, fa ao anatin'izao toe-javatra ohatra ny lamindamina, ohatra ny misy fandresen'izao, ao indrindra ny tokony hanamafisantsika ny fiarovan-tena, ao indrindra ny tokony hanajantsika ny fepetra rehetrarehetra, satria na tiantsika na tsy tiantsika dia tsy maintsy misy zavatsarotra tsy maintsy andalovantsika. Ary izay ny atao hoe olon-kendra mitsinjo ny rapitso, mitsinjo ny hoavy, mitsinjo ny mosary, mitsinjo ny loza,
fa tsy ampozintsika ny atonga avy am'ireny rehetrarehetra ireny na ho ara-bakteny io na eo amin'ny sehatra ara-panahy dia aleo manangona dia n'izao mba hitandremana ka amin'izay vanim-potoan'izay tsisy afaka hiala ntsony ny zanak'olombelona rehetrarehetra hoe ka tena tsy nampozinay zany, tena tsy nampahafantarina anay zany. Fa zay no mahatonga an' Jesosy Kristy hiteny hoe raha tsy tonga osika ny teniny taminy dia tsy nanan-kelika izy, fa rehefa tonga kosa dia tsisy azony atao ahafahany amin'ny elony intsony amin'izay vanim-potoan'izay manambara dia mimeloha Andriamanitra ary ao anatin'izao famirampon'Andriamanitra izao dia Andriamanitra mialana enina meno fotoana vetivety mba ahafahantsika mandray fanapa-kevitra, mba ahafahantsika mitodika amin'Andriamanitra, ahafahantsika mamantatra ny afatra tian'Andriamanitra ampitainy na ho ara-bakteny io na ho amin'ny sehatra ara-panahy, araka ny nambarantsika teto hoe io Andriamanitra io tsy Andriamanitra mila voatsiary akory, ka ny hoe fiainana mandrakizay ao ambadiky ny fahafatesana fotsiny ny tanjona kendreny amintsika, fa io ny tena zava-dehibe kendreny ny atongan'ny olona mba hipantsina an'izay fiainana mandrakizay zay. Kanefa tsika mbola velona ara-nofo dia ny atonga tsika koa andray ny fahasoavana, andray ny fiadanana amin'ny fankatoavana ny fipetra napetrak'Andriamanitra, ary io hitantaratra amin'ny zavatra mitranga eo amin'ny sehatra ara-nofo ny zavatra tsy maintsy mitranga koa amin'ny sehatra ara-panahy. Tamin'ny farany teo tsika dia miresaka mahakasika ny Apokalipsy 12 ilay famantarana ilay vehivavy mitafy masoandro bevoka, tsy verenantsika lava ntsony ireny izay tandindony fihibohana ary maharary efa ho teraka rozy. Kanefa ny famantarana anankiray miaraka amin'izay ao anatin'ny fitombohony farany zany rehetrarehetra zany dia ilay drakona mitanatana vava mitady handrapaka an'ilay zanany. Kanefa ny tena tokony ny raisitsika tao amin'ny Apokalipsy 12 dia nentin'Andriamanitra nandositra tany anefitra ilay zaza rehefa nateraka, ary rehefa nanomana toerana hamonjena ilay zaza miainany nandritra ny 3 taona sy tapany. Tsy velarintsika lava satria tsika tsy mbola manazava ny bokin'ny Apokalipsy izay niresahantsika hoe misy zava-dalina mahakasika ny andro farany, ny Apokalipsy 12 fa ny zavatra niresahantsika tamin'ny farany teto hoe izay antonona amin'izao andro antalovantsika izao, hiainantsika izao, ny lesona nosotomintsika tamin'izay Apokalipsy 12 izay dia ny zavatra hitantsika tamin'izay hoe ao anatin'ny 3 taona sy tapany hisedra zavatsarotra isika mpanjana ny firenena malagasy. Tsy mora ny zavatra antalovantsika ao anatin'izay 3 taona sy tapan'izay, kanefa ny zavatra mitranga dia mahatoky eo Andriamanitra io fa manisy lalana izy mba hamonjena ny zanany ilay tao anatin'ny fihibohana ozy tsika nateraka ilay vehivavy nentina nandositra tany anefitra. Ary fantatritsika izay efitra izay raha tsaroantsika ny afatra izay nentintsika raha nanazavitsika hoe Jesosy Kristy koa nge mba mihiboka tany anefitra rehefa vita ny batisany nentin'ny fanahy tany anefitra izy mba halainy devoly fanahy. Dia ny zavatra mitranga tamin'izay vanim-potoan'izay le nofo mihitsy ny kitihan'ny devoly mba tonga an' Jesosy Kristy hiala amin'ilay tena famarinana, atonga an' Jesosy Kristy handa le famarinana ny tenin'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra tsikaritrytsika tao anatin'izay ny fihibohan'i Kristy tany anefitra izay ny tenin'Andriamanitra, le fipetra azo antoka no mitazominy ka nentiny nandresy any Satana manoloana ny fakapina anankitelo izay nentina namitahana an' Jesosy Kristy, ary izay koa tsy maintsy andalovany voakan'Andriamanitra amin'ny farany eo nofontsika io no voaketika izay hoanina, izay hotafiana, izay hosotroana, ka raha asiana mozana eo anoloantsika ka tao ambonin'ny fandanjana le aina sy le nofo dia ny zavatra amitahany devoly lasa le nofo no ambony fa le aina tao atsirambina. Ary hitantsika taratra izany tao anatin'ireny fibohana ireny, ary mitoy mandraka ankehitriny fa saingy kitihana le maharary an'le vahoaka izay hoanina, izay hotafiany, ny asany
lasa tsy mitsinjo ny aina ntsony ina nefa nitanjona ankendren'ny devoly eo anatrehan'izay na tonga ny olona tsy halaja ny fepetra ka tonga ny olona oringana kanefa tsy tongatonga ho azy zany rehetrarehetra zany fa misy foana mpitarika mamandalitra ambolo-korotana no mitombontsy ho an'ny tenany tsy verenantsika lava reny voalasa tany amin'ny timoty reny hoe misokosoko manginy makany amin'ny tranony vehivavy adaladala zay ve sarany fahoriana sy ny fahotana maro izy ary anaraka ny fijerijejony ary amin'ny afatrany tsy ny fitiavany arena mozy nanovany varotra anareo tsy takatry ny olona tanjona ankendreny ao anatin'ireny fitaomana ao anatin'ny korotan'ireny tsy mitsinjo zay tena tompontsoa ho an'ny be sy ny maro fa kitian'le maharary ny olona fa tena tanjona ankendreny dia le afatratry ny fitiavany arena fa le vahoaka nataony sorona na eo misehatra ranofo na eo misehatra ra-panahy ary zany zavatra zany tsy voasakany zany satria zay ny famantarana ihany koa fa antombotra ny fiavian'i Kristy misy ny olona tena hiazona amin'ny fepetra marina fa misy ny olona hiazona amin'ny fepetra diso misy ny olona tena ankatò hiverina tanteraka ao amin'Andriamanitra misy ny olona andahan'Andriamanitra ary zay le fandavana an'Andriamanitra izy tsy mandaha kitsirana hoe tsy mila anao zay Andriamanitra fa amin'ny alalan'le fanolanana ny famarinany teny soratra masina mba tsoraizitsika ka rehefa nijerevantsika ny apokalipsy 2:12 dia zay telo taona sy tapan'izay ohatra ny mahavariana mitotona ny amin'ny 2023 inona ny zavatra hitranga mandra-patonga ny 2023 ny azo antoka dia tsotra ihany manoman'Andriamanitra tena toerana hamonjena ny olona tena manaja ny fepetra tanteraka ry zay ny fotorantsika eto amin'ny firenena tsy manam-panahintsika na dia eo ary-ny fambolena korotana vetsy averoa na eo misehatra ranofo na misehatra ra-panahy fa mitsotra ny sandrin'Andriamanitra noho ny amin'ny olom-boafidy dia manavitra Andriamanitra mampitsahatra ny fahatezerany Andriamanitra miala nenina nefa Andriamanitra ao anatin'izay rehetrarehetra zay ho an'ny olona tsy tonga saina mba hatonga n'ireny olona reny hiverina ho amin'ny famarinana ka anaiky ny famarinany tenin'Andriamanitra ankatò ny fepetra sy ny lamina rehetrarehetra apetrak'Andriamanitra fa ao anatin'izay ihany koa nefa misy ny fitsaran'Andriamanitra ny famalian'Andriamanitra zay hitantsika tany amin'ny Malaki 3:7 hoe hitanareo ny tsy fitoviany marina sy ny meloka dia ny manompo an'i Jehovah sy ny tsy manompo an'i Jehovah marina zany amin'ny sehatra ranofo ary marina zany amin'ny sehatra ra-panahy ka raha hatramin'izay ohatran'ny tsy voakitikitika amin'ny mpanao ratsy vanim-potoana tena sehoan'ny famalian'Andriamanitra zao ary tena ahanjaanja an'Andriamanitra hoe tena retolona reto tsy ny azona amin'ny famarinana dia Andriamanitra mihitsy no mamaly ary Andriamanitra tsy miditra amin'ny vatana akory ka izy no ndeha hiseho vatana amin'ny olona hoe tena ho aringako ianareo fa mampiasa olona izy men'Andriamanitra saina ny olon-kendry amin'izay vanim-potoana izay anatanteran'Andriamanitra ny famaleny ny zavatra tena andrasantsika nefa dia hoe mba tsy ho isan'izay horingantsika fa ho isan'ilay tena manompo an'i Jehovah ho isan'ilay olona marina isan'ilay manaiky ny fepetra isan'ilay mitandrina isan'ilay tena manangona ny provision teny zao fa tsy anaiky voarebireby ka andeha ho amin'ny korotana efa nyresahantsika teto rehefa tena jerevantsika le toe-javatra mitranga misy ny tokony anankaroa satria ny fomba ny devoly dia mangalatahaka ny fomba n'Andriamanitra izy ny tanjona kendren'Andriamanitra dia fiadanana fahasambarana ny zavatra apahana tena ny devoly dia fiadanana sy fahasambarana mitovy le tanjona kendreny fa le fomba atongavana eo amin'izay le fiadanana izay tsy mitovy ny devoly dia no misehatra ranofo ary ny fomba atongavana amin'izay araka ny resahantsika teto dia amin'ny alalan'ny fambolena korotana amin'ny alalan'ny fisavorotahana fa ny fomban'Andriamanitra amin'ny alalan'ny filaminana tanteraka mihitsy ary eo ny tena tokony hotandreman'ny olona angamba tadiditsika ny ohatra kely izay niraisana teto hoe le fiara izay miainga ao Antananarivo andeha ho amin'ny Fianaratsoa samy manana ny soferany fa ny sofera anankiray matsinjo lavitra fantany tsara mihitsy ny dia hiaingany
mialeo tamin'arivo andeha amin'ny fianaratsoa sy ny solika ilainy atongavana any amin'izany toeran'izany raha samy tsara tare la tomobila samy ho amin'ny fianaratsoa ny di fa le sofera anankiray araka ny resantsika teto dia zao may fotsiny izy ny akavoyangeur inona zavatra ataony ny zavatra ataony izy tsy miraraha azy solika fa vola fotsiny tangosiny kanefa tena jerevana ao anatin'ny tomobily na tsara tare ary dia zao solika 2 litra ozytsika ny ohatra ny raisitsika teto miainga kely vetivety fotsiny tomobile dia maty satria tsy ampisolika ary zay matetika ny tsy tazan'ny olona hoe tena le mpitondra le tena manana ny solika hoentina mandra-patonga any amin'la toerana hitodiny tsy hitan'ny olona zay fa ny zavatra hitan'ny olona dia le tomobile tsara tare ny zavatra hitan'ny olona dia le tanjona hoe samy te ho tonga any fianaratsoa fa le solika ao anatin'la tomobile zay hitondra azy tsy fantatry ny olona ary zay le resantsika hoe mila manana esprit de discernement satria midevoliko izy rehefa miresaka izy tenan'andriamanitra nkely entiny ary vitany mihitsy nohatra mitoronarina ary na eo amin'ny sehatra ara-panahary dia be deaibe mihitsy ny mpitoro filazantsara zay mandray teny avao amin'ny baiboly fa ny zavatra tsy fantatritsika le toe-panahy mahatonga azy hitory ny tenin'andriamanitra tsy fantatritsika tsy ampisolika fa ny zavatra ataony dia le manaitaitra le zavatra ny nofo fotsiny anika miolana avokoa io teny soratra masina io na eo misehatra ranofy ihany ko dia zay le lasako vavany takan'ny aromatapebaka nankamaron'ny olona sasany rehefa tsy ao anatiny le fatahorana an'andriamanitra mahampanatena zavatra pokaty kanefa rehefa tena izy tokoa mitonga eo amin'la toerana tsisy zavatra vitany ankeny dia mitondra faisana le vahoaka ary eo anatrehan'izay raha tsy mahajery lavitra koa ny vahoaka dia ny zavatra hitranga ho tsapany ihany fa kay vao mainka tafaletika amin'ny lalindalina kokoa eo anatrehan'izay hijery zavatra anankiray tsika zao vanim-potoana andalovatsika zao eo mivanim-potoana ny volana septambra sy oktobra tsika raha eo amin'ny sehatra ara-panahy nitazanantsika an'izay satria tsy mijanona fotsiny amin'ny sehatra ara-panahy fa ho jerevantsika hoe inona ny fandraisan'izay eo amin'ny sehatra ranofo fa ty volana septambra sy oktobra ty raha amin'ny calendrier ara-baiboly dia tia ny atao hoe volana fahafitona ataony hoe volana tisri inona ny zavatra mitranga amin'izay volana tisri zay misy hono ny andro fanavotana raha ao amin'ny baiboly tena andro fanavotan'andriamanitra zay tokony ho toko atsika ihany koa hoe tena miaintsika ao anatin'izay volana septambra oktobra zay dia misy fanavotana zay ataon'andriamanitra kanefa mifanindran-dalana n'izay le fanavotana tian'andriamanitra atao zay matoa andriamanitra manavitra dia tafalatsaka ao anatiny fahoriana ny zanak'olombelona ary inona ny mahatonga n'la fahoriana mianjady amin'ny zanak'olombelona vokatra ny fahotany ary misy ny zanak'olombelona tahaka ny zanak'israely tamin'izany vanim-potoana izany misy tena mitady an'andriamanitra ny fitediavana an'andriamanitra no andraisana famonjena fa misy kosa nefa tena mbola miziriziry amin'ny otataona tsy te hiverina amin'andriamanitra te hitoy mandrakariva amin'ny faratsiana zay ataony ka ny andro fanavotana dia andro famonjen'andriamanitra amin'ny lafiny anankiray fa andro ihany koa fandringanan'andriamanitra mitovy amin'ny zavatra mitranga tany amin'ny pasika raha ny tantara ao anatin'ny baiboly azavaiko tsotra fa tsika tsy hiditra lalina fa mba ho takaritsika hoe ny zavatra miandry atsika amin'ity volana septambra sy oktobra ity matetika ao anatin'io volana septambra sy oktobra io ny poirany teti-dratsy rehetra fikomena fanakorontanana tabataba sy ny zavatra maro isan-karazany tsy apozina mihitsy ary tena tsy mitsahatra mihitsy ny mpanao ratsy ao anatin'io volana septambra sy oktobra io ary io ny tena faratapony heriny ahafahany mitondra korota kanefa eo koa andriamanitra no mampiseho ny zavatra tena lehibe indrindra mba ho tsapan'ny olona fa andriamanitra manavitra zay volana tisri zay rehefa jerevana koa raha io mizozotra ny tantara ara-panahy dia io volana tisri io koa nisy hono ny fanavotan'andriamanitra zany hoe andray fanapaha-kevitra andriamanitra amonjy ny olony
zay manaiky ny fepetra ary zay no mahatonga antsika miresaka eto hoe tsy tokony hoe tena ionona fotsiny tsika efa miditra ao anatin'ny fandresena, tsy tokony ionona amin'izay fotsiny tsika satria matetika ny olona ao anatin'ny fahorinana izy, mivavaka izy, miantso an'Andriamanitra izy, ataony daholo ny fomba rehetra. Eny fa na dia tsy fantany ary ilay tena famarinana, miditra amin'ny fifadikanana izy, mangataka famonjena avy amin'Andriamanitra izy ao anatin'ny fahoriana, fa vao mitsahatra ilay fahoriana dia io no mahatonga antsika miresaka hoe lasa ataon'ny olona taka ny fitaovana azo lalaoviny eo am-pelantanana ange Andriamanitra. Rehefa ilainy dia atsony, fa rehefa tena milamindamina ny fiainany dia ajaniny. Kanefa raha ny zavatra takian'Andriamanitra dia zao tsy mitsahatra fotsiny tao anatin'ny fahoriana akory ny fiantsona an'Andriamanitra, fa ao anatin'izao fivoahantsika, ao anatin'ny fibohan'izao ao ny tokony mafimafy kokoa ny fanantonantsika an'Andriamanitra sy ny vavaka izay asandratsika. Raha fantatry ny olona hoe inona ny zavatra miandry ny volana septambra sy oktobra ao anatin'izay fanavotan'izay sy inona ny zava-miandry ny izao tontolo izao, rehefa tena hanatanteraka ny fanavotan'io Andriamanitra, satria izay ilay fanavotan'izay dia tena zavatra hitranga ihany koa amin'ny fahataperany ty izao tontolo izao ty, satria Jesosy Kristy no hanavitra. Inona ny zavatra mitranga tokoa ao anatin'izay andro fanavotan'izay? Io ny vanim-potoana anankiray raha ny tantaran'ny Soratra Masina izay atsapan'Andriamanitra fa tafapaka ny lanitra ny vahoatany ty izao tontolo izao ty. Ary io ny vanim-potoana andraisan'Andriamanitra fanapaha-kevitra koa hitondra fandringanana ho an'ny olona tsy manaja ny fepetra. Ary eo anatrehan'izay raha ny tantaran'ny Soratra Masina nisy mpisorona be voatendrin'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany. Ary ny mpisorona be ao anatin'ny tempoly dia misy ilay atao hoe efitra masina sy efitra masina indrindra. Ao amin'ny efitra masina azo hidiran'ny mpisorona, fa misy ny mpisorona be izay izy reriany no manana fahefana miditra ao anatin'ny efitra masina indrindra, ary tsy isan'andro izy no miditra ao, fa indray mandeha isan-taona raha ny testamenta taloha jerevantsika no miditra ao anatin'io efitra masina indrindra io. Inona no ataony eo? Misolo tena ny zanak'Israely izy, mitondra ny vavaka ho an'ny zanak'Israely, mangataka ny famorampon'Andriamanitra mba amindran'Andriamanitra fo ho an'ny zanak'Israely, mba tsy handringanan'Andriamanitra ny zanak'Israely izay mpanotoka, izay mandahan'Andriamanitra mandrakariva. Dia izy no misolo vaika ny zanak'Israely ka miditra manao vavaka fifona ao amin'ny efitra masina indrindra tantara ao amin'ny testamenta taloha zany. Tsy hoe nijanona tany amin'ny testamenta taloha zany, fa mbola marina amin'izao vanim-potoana izao, ary marina ihany koa amin'ny fiavian'i Kristy eny amin'ndraoan'ny lanitra. Betsaka ny mpisorona be voatendry tamin'izany vanim-potoana izany izay mpanalalana ny zanak'Israely amin'Andriamanitra. Kanefa amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia io mpisorona be io dia solo-tena an'Andriamanitra koa hanambarany ny sitrapony, hanome ny fiepetra sy ny valiny ny vavaka izay ataony ho an'ny zanak'Israely. Mitaraina ny feo tsy azo tonony io mpisorona be io amin'io andron'ny fanavotana io anatin'ny septambra sy oktobra, satria araka ny nambarantsika hoe tafapaka amin'ny lanitra ny fahotan'ny zanak'Israely, andringany Jehova. Kanefa tsy maintsy miandry an'io mpisorona be io izy. Mpisorona be olona nitendrena tamin'izany vanim-potoana izany, ary io no mitondra ny vavaka eo anatrehan'Andriamanitra, misolo toerana ny zanak'Israely. Ary ny fomba mitranga tamin'izay vanim-potoana izay dia zao: rehefa ao amin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona be dia ny zanak'Israely mivavaka, mifona ihany koa, ary tena miditra ao anatin'ny fifadikanana tanteraka, miandry mivalim-bavaka avy amin'Andriamanitra. Zay no ataon'ny zanak'Israely. Ary raha maty ao anatin'ny efitra masina indrindra ny mpisorona be dia ny dikany tsy misy famelan-keloka ho an'ny zanak'Israely, fa tonga ny fandringanan'Andriamanitra. Fa rehefa tonga kosa ny fotoana voatendry ka mitsangana ny mpisorona be, tafavoaka velona avy ao amin'ny efitra masina indrindra, dia zay mipirofo ho an'ny zanak'Israely fa namaly vavaka Andriamanitra, tsy mandringan'Andriamanitra, mamonjy Andriamanitra. Dia misy orikorom-pifaliana izay tanterahan'ny zanak'Israely vokatry ny famondram-po izay niraisina
avy amin'Andriamanitra. Ary zay toe-javatra zay no sain'Andriamanitra tsarovo antsika ihany koa amin'izao volana septambra sy oktobra zao, satria araka ny nambarantsika hoe ny volana septambra sy oktobra dia ao anatin'ireo volan'ireo, ao anatin'io volana tisireo tsika na volana fahafito ara-baiboly io, dia tsika ny tsaran'izany fa tena hiezaka amin'ny fomba rehetrarehetra mihitsy na eo amin'ny sehatra ara-panahy, hiezaka mihitsy hanaratsy ny olona hiazona ny famarinana eo amin'ny sehatra ara-nofa, hiezaka amboly korotana avetsy averoa hitana vahoaka mba tsy siny ny filaminana. Kanefa ao anatin'izay inona no mahatonga azy manatanteraka an'izay? Mampanantena zavatra pokaty ny olona izy, fa ny olona ihany koa eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay mila mitandrina. Zay no mahatonga antsika nyresaka hoe tandremo rere olona, fantaro aloha fa na inona no manosika an'le olona hitaona antsika. Fa ny amantarana azy dia zao, raha ohatra hitaonanao tena hikatsaka zavatra tsara, raha hitaonanao ampanantenanao fiadanana sy fahasambarana, kanefa ao anatin'ny korotana, ao anatin'ny fifanaratsiana, ao anatin'ny fikomena, zay mitanjona kendrena dia mitandrena fa horingantsika. Fa ao anatin'izay ihany koa misy nefa ny olona zay tena manatahotra an'Andriamanitra, zay tena hoe mikatsaka ny fiadanana, mikatsaka ny fahasambarana, kanefa ny fomba hoentiny amin'izany dia amin'ny alalan'ny fananarana, amin'ny alalan'ny fitiavana. Ary mila mahay mamantatra an'izay tsika, satria arakaraka ny safidy zay raisitsika ny zavatra tsy mitsitranga eo amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Ny azo antoka aloha na tiatsika na tsy tiatsika dia ireo ny zavatra tsy mitsitranga ao volana septambra sy oktobra. Fa mahatoko ny tenin'Andriamanitra na ny apokalipsy 12 hoe tena Andriamanitra efa nanomana lalana tany anefitra, zay rehefa jerejerevana io zazana teraka io amin'ny lafiny anankiray ny apokalipsy 12 dia mampiseho an'i Jesosy Kristy, fa amin'ny lafiny anankiray ihany koa dia mampiseho le olona mpanaradian'i Jesosy Kristy, zany hoe manaiky ny fipetra tanteraka. Dia misy fomba ataon'Andriamanitra, fomba mahagaga hamonjena anio zaza zay nateraka io, zany hoe le tafavoaka amin'ny fihibohana mba tsy ho tratra n'le dragona sy ny rambona ozy tsika le mpampianatra lainga, le mpitarika zay mampanantena zavatra pokaty. Dia zao azo antoka fa ho voavonjy io, azo antoka fa tsy ho tratra io, tsy ho tratra ny loza io, efa toko atsika zay rehetrarehetra zay. Ary zay no andrasantsika eto amin'ity fireneny ity ao anatin'ny telotaona sy tapany, zany hoe parapatonga ny taona 2023, zany hoe ao anatin'izay zavatra andalo teo zavatra sarotsika. Fa ny zavatra azo antoka dia zao tsy maintsy mivoaka mpandresy zay matahotra an'Andriamanitra. Dia toraka zany koa ao anatin'ity andro fanavodana ity, ao amin'ny andro fanavodana dia samy ao mihitsy misy fitarainana ataon'ny mpisorona be tany amin'ny testamenta taloha. Ary ny zavatra mitranga nefa ao anatin'izay andro fanavodana izay dia misy fitarainana amin'Andriamanitra, misolo toerana ny zanak'Israely mba tsy hatonga ny zanak'Israely ho ringana. Ary mivavaka ataon'ny zanak'Israely dia mba ho tafatsangana, ho tafavoaka velona avy ao amin'ny efitra masina indrindra io mpisorona be io, satria ny fitsanganany tao sy ny tsy fahafatesany mpisorona be tao dia zao marika ho an'ny zanak'Israely fa mamelaheloko Andriamanitra. Kanefa raha ny tantara ao amin'ny testamenta taloha tena tsy mbola misy mihitsy mpisorona be ka maty tao amin'ny efitra masina indrindra, fa tafavoaka velonao zay midika mahazo famindram-po ny zanak'Israely. Tsy mijery zay mety ho fiodinany zanak'Israely Andriamanitra fa noho ny amin'le mpisorona be nefa dia zao tsy maintsy mamaly vavaka Andriamanitra noho ny amin'le mpisorona be. Ino no hitan'Andriamanitra araka ny resantsika hoe mitondra solotenany zanak'Israely mivavaka amin'Andriamanitra, kanefa mitondra koa ny afatr'Andriamanitra mba hampitaina amin'ny zanak'Israely. Zany hoe raha mitsangana ao mpisorona be dia manambara amin'ny zanak'Israely fa voavelany elony, tsy ho jerevantsika amin'ny antsipiriana ny zavatra ataon'ny mpisorona be, satria fampianarana lava zany rehetrarehetra zany. Fa zay antonona antsika amin'izao vanim-potoana izao mba hafahantsika mitandrina hoe inona ary ny tokony ataontsika amin'izao volana septambra sy oktobra zao ao anatin'ny andro fanavotantsika. Fa mbola ho hitantsika moa hoe manambary inona rehefa tena ho avy Jesosy Kristy. Fa tamin'izany vanim-potoana izany dia isa taona ny mpisorona be,
tsy maintsy metitra eo amin'ny efitra masina indrindra ary zay mpisorona be zay rery any no mitaraina ny feo tsy azo tononona ary tsy maintsy misy ny mpisorona be io mba azahoany zanak'Israely famonjena ka eo anatrehan'izay raha mijeritsika Levitikosy 9:20 inona ny zavatra tokony ho tanterahana ao anatin'izay Levitikosy 9:20 dia ny 9:7 no vakitsika hatramin'ny 1:3 dia raisitsika ny 9:3 dia zao ny voasoratra ao amin'io ary zao izy no lalàna mandrakizay ho anareo amin'ny andro 10 amin'ny volana 7 volana septambra sy oktobra io dia aoka ampahory ny tenanareo ianareo ary tsy hanao raha akory na ny tompo-tany na ny vahiny eo aminareo zany hoe tsy misy ankanavaka mihitsy ndikan'izay le tompo-tany zay na ny zanak'Israely na misy tsy zanak'Israely kanefa manaiky an'Andriamanitra dia zao aoka ampahory ny tenanareo amin'izay vanim-potoan'izay fa amin'izany andro zany ozy no anaovana fanavotana ao anareo hanadiovana anareo ka dia adio afaka amin'ny fahotanareo rehetra eo anatrehan'i Jehova ianareo ho tena andro fitsarana ao anareo zany ka ampahory ny tenanareo ianareo ho lalàna mandrakizay zany ny 9:3 ary ho lalàna mandrakizay ho anareo zany anaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely ndray mandeha isataona ahafahany amin'ny fahotany rehetra ndikan'izay le fanafahana amin'ny fahotany zay mba hitsahara ny loza eto zany dia misy zavatra anankaroa araka ny resahantsika eto hoe ny mpisorona be miditra eo amin'ny efitra masina indrindra mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona misolotena ny zanak'Israely mangataka ny famondrampon'Andriamanitra mba tsy hatonga an'Andriamanitra andrimbana vokatry ny fiodinany zanak'Israely volana septambra sy oktobra ozytsika io ary io le hoe tafapaka amin'ny lanitra ny fahotaniny zanak'Israely fa amin'izao vanim-potoan'izao ihany koa dia azotsika lazaina fa manomboka tafapaka amin'ny lanitra ny fahotaniny zanak'olombelona rehetra ary raha tsy mijeritsika eto amin'ny firenena hitan'Andriamanitra nge hoe tsy mandray lesony ny olona sasatsasany fa mbola mikotrika fanakorontanana avetsy averoa na misehatra ara-panahy na misehatra ara-nofo rehan'Andriamanitra zany rehetrarehetra zany ary io Andriamanitra io te handringana izy kanefa dia ny zavatra azotsika antoka mbola misy mpisorona be io zay mitaraina amin'ny feo tsy azo tononona zay azahoantsika miteny sahady hoe manavitra io Andriamanitra io fa misy koa zavatra andrasana nefa na ny tompo-tany na ny vahiny ozy dia le hoe mampahory ny tenanareo ianareo zany hoe ao amin'ny vanim-potoana zay mbola hipetrahany mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra dia amin'io vanim-potoana io ny zavatra mitranga misy zavatra koa andrasana ho an'ny zanak'Israely dia ny fampahoritena izay le fampahoritena zay mety zay ngamba tsy azon'ny olona raha ny soratra masina fa zay le fampahoritena zay dia fivavahana ao anatin'ny fifadikanina zany hoe mifadianina tanteraka mihitsy ny zanak'Israely mandra-patonga ny fanavotany mandra-pitsanga ny mpisorona be avy eo amin'ny efitra masina indrindra ka andraisany famondram-po avy amin'Andriamanitra ary zay mahatonga antsika amin'ny resaka hoe tsy hoe nisy fotsiny loza dia tao anatin'ny fiboana dia nitaraina tamin'Andriamanitra indrindra afatra ho antsika tena kristianina ndrao tsika dia mieritreritra faefa tafavoaka ny ala ndreo dia efa mieritreritra faefa mindroso amin'ny fandresena dia hoe andao hitsahatra amin'izay ny vavaka fa zao mivoaka ao anatin'ny fiboantsika miditra ny volana septambra sy oktobra manao baika Andriamanitra aoka ianareo ampahory ny tenanareo ndika fivavahana ao anatin'ny fifadikanina mitoy ny vavaka mitoy ny fifadikanina fa tsy fantatritsika fa misy tetika mitady anakirotanao ka raha tonga saina ny vahoaka an'Andriamanitra ka tena mbola tsy miala amin'Andriamanitra fa mivavaka mafy nizaniza mandre an'izany dia zao mamaly vavaka Andriamanitra satria mbola ho hitantsika oriana kely hoe izy ary tia mpisorona be ao amin'ny efitra masina indrindra ity fa tany amin'ny testamenta taloha dia nisy ny mpisorona be zay mitaraina kanefa tsy miandro fotsiny hoe satria ny mpisorona be mitaraina eo dia hiandro ny mpisorona be hitsangako velona ho tafavoaka eo hiandro famonjena fa zao misy zavatra andrasana ihany keo amin'ny zanak'Israely dia ny fampahoritena zay midikany fivavahana ao anatin'ny fifadikanina ary tsy ny ray mandeha fa mandra-patonga ny vanim-potoana zay hitsangana ny mpisorona be avy eo amin'ny
hevitra masina indrindra zay vao mitsahatra io fifadikanina io ary zay le fitsaharany fifadikanina zay de sy falimbe teo anatrehan'ny zanak'Israely satria mamonjy Andriamanitra manafaka Andriamanitra. Ny Levitikos 7:20 Levitikos 7:20 de zao mivoasoratra ny 7:20 vakitsika hatramin'ny 7:20 ka hatramin'ny 2:30 somary lavalava fa tsy maintsy hampahafantarina antsika zay rehetrarehetra zay indrindra ho antsika kristianina mety ho zavatra vaovao amintsika mihitsy hoe ahoana moa fomba fitandremana nyzany andro fanavotan'izay ny zavatra fantatry ny olona nge de zao mety tena hoe ny pentecoste ny paska ny anina fa indraindray ataon'ny olona tsiramina koto ny andro fanavotany tony fa amin'io volana tisrio ihany ko de misy fampipompivavahana tokony ho tanterana kanefa eto afatra ho amin'ny firenena ny zavatra ampitaina hoe tokony hampahoriny tena antsika isika ndikan'izay manao vavaka ny fifadikanina ary mbola hiditra moa tsika hanazava makasika an'io fifadikanina io satria be dehibe ny fadisokevitra koa eo nivon'ny kristianina ny fomba hoentiny manatanteraka ny fifadikanina io hoe inona ny antony anosihana n'le vaoaka an'Andriamanitra hiditra ny fifadikanina de tsy mahajery tsony ny famarinany teny soratra masina eo anatrehan'izay rehetrarehetra zay fa hevitr'olombelona no entina manatanteraka ny fifadikanina io anika tsy miaino Andriamanitra tsy mamaly vavaka Andriamanitra ary io ao aminay mpitoro filazantsara mihitsy satria inona ny tanjona ankehitriny de le hoe amin'ny afatratry ny fitediavana reny matetika no anomezany fanazavana diso ho an'ny olona mba tsy azona n'le marina ka tonga foana mifandrikanana an'Andriamanitra fa le olona tsy mirarahan'izay fandrikanan'izay fa ny anazy ny androany sy ny rapitso no hitany zany hoe le tompontsoa ho an'ny tenofo ty fa tsy ao anatiny tsy mihevitra ny fiainana mandrakizay ka tsy maintsy azavaintsika koa zay le hoe ahoana raha ny fomba ampahoriana tena fa efa zavatra tsara aloha ny afantarantsika hoe nitoejavatra misy ao anatin'ny volana septambra sy oktobra miditra antsehatra Andriamanitra manavitra kanefa eo anatrehan'izay ihany ko misy mpisorona be mitaraina ny feo tsy azo tononona amin'ny efitra masina indrindra inona no andrasana amin'le vahoaka tena te hiverina amin'Andriamanitra de zao manao vavaka ny fifadikanina na mampahoro tena ary zay asan'ny mpisorona be sy asa andrasana amin'ny zanak'Israely zay no isiny famindrampon'Andriamanitra fa tamin'izany vanim-potoana zany tsapany zanak'Israely mihitsy ange hoe tena ringantsika ary rehefa tena nivavaka izy nampahorony tenany izy tamin'ny fony ray manontolo mihitsy niverenany tamin'Andriamanitra zay no natonga mpisorona be tsy maty tao amin'ny efitra masina indrindra. Ny 7:20 Levitikos 7:20 ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ozy ka nanao hoe mitenena amin'ny zanak'Israely hoe ny andro voalohany amin'ny volana fafito de ho andro fitsaharana ao anareo de fatserovana amin'ny fitsofana trompetra ho fivoriana masina aza manao tao zavatra kory ianareo izy fa manatera fanatitra tao amin'ny afo ho an'i Jehovah ary Jehovah niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe amin'ny andro 10 amin'izany volana fafito izany de ny andro fanavotana isy fivoriana masina ho anareo ary ampahoro ny tenanareo ianareo ka anatitra fanatitra tao amin'ny afo an'i Jehovah ary aza manao raharaha akory amin'izany andro zany fa andro fanavotana zany anaovana fanavotana ao anareo anatrehan'i Jehovah Andriamanitra reo fa ny olona rehetra zay tsy mety miory amin'izany andro zany ozy de fongorana tsy amin'ny firenena ary ny olona rehetra zay manao raharaha akory amin'izany andro zany ozy de fongorana tsy amin'ny firenena aza manao raharaha akory ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny taranaka faramandimby zany eny amin'izay rehetra honenanareo ho tena andro fitsaharana ao anareo zany ary ampahoro ny tenanareo ianareo amin'ny andro 7 volana rehefa ariva de hatramin'ny ariva ka hatramin'ny ampitso ariva no hitandremanareo ny andro fitsaharanareo somary sarotsarotra ny testamenta taloha fa zay lesona tiatsika sotomina fotsiny de zao ao anatin'ny andro fanavotantsika zao volana septambra sy oktobra ao le mpisorona be kanefa tokony men'Andriamanitra hoe vanim-potoana anaovan'Andriamanitra fanavotana ho anareo mba hodiovina amin'ny fahotanareo nareo zany hoe mba hampitsaharana ny loza ho aminareo misy mpisorona be zay mitaraina fa misy kosa zavatra andrasan'Andriamanitra ho amin'ny zanak'olombelona hoe tena zay rehetra tsy mety miory
dia fongorona tso amin'ny firenena zany hoe io le mahatonga antsika hoe tena andro famalian' Jehova zao ary zay le sio fampahoritena zay ho sika vavaka ao anatin'ny fifadikanina vavaka ao anatin'ny fifadikanina tsy maintsy azavaintsika ny fifadikanina satria tsy mitsahatra fotsiny tao anatin'ny fihiboana akory ny vavaka zay asandratra fa ao anatin'izao everitsika fa tafavoaka everitsika fa miditra mifandraisentsika mbola miandry atsika ny andro fanavotana ary zay le mariky ny famotrampon'Andriamanitra mijery Andriamanitra izany mampahoro ny tenany manoloana ny toejavatra misy amin'izao vanim-potoana izao mba ahafahana mandray ny fanavotana avy amin'Andriamanitra ary tsy maintsy azavaintsika ny fifadikanina tena marina ary atsoratra masina mba hisokafany masom-panahintsika mba hahatonga atsika andinika ny tenantsika hoe nizotra tamin'ny lala marina ve isika hatramin'izay sa nisy fotokevi-diso ary eo koa no atakarantsika an'le hoe tena le mpitarika mitondra ho any amin'ny fahaverezana sy ny mpitarika hitondra ho any amin'ny fahamarinana na ranofo na ra-panahy mba ananantsika an'izay esprit de discernement zay fahaizana mamantatra ny fanahy tsy le hoe le teny zay ambara fotsiny fa le fanahy manosika ny olona mitaona ny olona mampanantena zavatra mamirapiratra fa inona le lalaka izoranika ho atsika Andriamanitra tsy mandringana ange izy fa tena mampahafantatra ny marina dia rehefa rentsika ny marina ka mini manda ny fahamarinana napetrak'Andriamanitra tsika dia ho tonga amintsika ny fandringanana ka zay le septambra sy oktobra zay ny azo antoka mamonjy Andriamanitra ary azo antoka koa fa maro ny olona niverina amin'Andriamanitra maro ny olona no ampahoro ny tenany maro ny olona no isitona lesona tamin'izay zavatra mitranga ary zay no hitan'Andriamanitra andraisan'Andriamanitra fa fanapahan-kevitra mba hatonga famonjena ary mifanampy amin'ilay apokalypsy toko 12 ihany mivoaka ao anatin'ny fihiboana le zaza na dia ao ara ny dragona mitady andrabaka azy efa misy lalana hitondran'Andriamanitra azy ary zay lalana makany amin'ny andro fanavotan'izay anisan'ny lalana hitondran'Andriamanitra atsika mba andraisantsika ny famonjena dia le taona sy tapany fa tsy fantatritsika Andriamanitra ny mampiseho ny zava-miafina hatrany hatrany mba hatonga atsika ahatoky hoe tena tsy mandainga io Andriamanitra io fa rehefa hamonjy izy dia tena mamonjy voninahitra ho an'Andriamanitra rireny vavakitsika Jehovah Andriamanitra ray eo dia misaotra anao indray zay no ny teninao indray zay tonga taminay mampafantatra anay fa ny fivavahana tsy hoe fitaovana fotsiny andraisanay ny valim-bavaka avy aminao dia mitsahatra rehefa mandray izany zay fa ny fivavahana dia mbola mitohy mandrakariva misaotra anao satria nampitsahatra ny loza ianao kanefa ao anatin'izany indrindra mizaha toetra anay ianao na ataonay fitaovana fotsiny eo am-pelantananao eo am-pelantananay ianao na izahay ny tokony fitaovana eo am-pelantananao mampieritreritra anay ny teninao satria mametraka drafo-pamonjena ianao misy andrakitra tenao raisiny nisambatan'olona tsiraray avy mba tsy ala amin'ny fitolomana aminao ampahoro ny tenany mandrakariva tsy fikotra amin'ny zavatra moroleviny ety amin'ity zao tontolo zao ty fa mba ahatonga nisambatan'olona anana fifandraisana tanteraka aminao ahatonga ny famonjena dia ny fanahinao masinao no hiasa tanteraka ao anatin'ny nisambatan'olona mba hanana ny faharetana amin'ny fandraisana ny fahamarinana ny teninao satria sarotra tokoa ny teninao ataoana tokoa moa fahafantatra raha tsy misy mpampianatra kanefa mifanahinao masina ny tena mpampianatra tsara indrindra dia mamondrafo amin'ny isambatan'olona tsiraray avy mamondrafo amin'ny fiangonanao tompo mba ho tafaverinao manoloan'ny tanteraka ka hanitsy ny diany manoloana ny fitoriana amin'ny filazantsara mamondrafo amin'ity fireneny ity zay tsy tako mafenina aminao ihany keo na misehatra ranofo na misehatra ra-panahy ny fikonkonoana fanakorontanana ka mba tsy ho izany no entinao hamaliana n'izao fireneny zao fanony ny amin'ny elombovidy zay tena mikatsaka ny firaisana tanteraka aminao dia misaotra indrindra ray amin'ny anaranao Jesosy amen dia manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy dia manao minatranony fahasoavana sy ny fitanany tompo amintsika mandrakariva veloma